Mbola manatitra ny fiarabanantsika mpianakavy eto amin'ity fitandreman'ity sy ireo vahiny tonga mamaly ny fanasany reto avantsika katekomena ho raisina mpandray manatitra ny fiarabanantsika rehetra mahatratra ny andro nampiakarana atsiarovana nampiakarana ny Jesoa ho any an-danitra riavana Alakamisy 9 volana May taona 2020 halonantsika ary ny marka toko 9 ny andininy 7 marka toko 9 andininy 7 ary dia ny fanahy masina hiasa ao amintsika hanazava ny hevitry ny teny zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny fahaterahan'i Jesoa tsarovatsika andro krismasy, ny fahafatesany tsarovatsika ny zoma masina, ny nitsanganany tamin'ny maty tsarovatsika andro Paska, ny niakarany any an-danitra tsarovatsika amin'ny vanim-potoana tahaka izao ary nanomezana ny fanahy masina tsarovatsika Pentekosta riavana dia ao anatin'ny tantara-pamonjena ka efa voasoratra hatrany amin'ny testameta taloha avokoa. Ny fahaterahan'i Jesoa, ny nahafatesany, nitsanganany tamin'ny maty, ny niakarany amboninahitra ho any an-danitra ary nampidinana ny fanahy masina. Rehefa mandinika ny soratra masina sika ny ao amin'ny filazantsara efatra dia mahita fa mibahan-toerana ny fitantaran'izany atao hoe fahaterahan'i Jesoa, misongadina ny fanambarana ny nahafatesany ary tsy latsa-danja noho izany ny filazana ny amin'ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty fa kely dia kely kosa ny amin'ny fanambarana ny akaran'i Jesoa ho any an-danitra na ny nampiakarana an'i Jesoa ho any an-danitra fa tena hitantsika misongadina koa ao amin'ny asan'ny apôstôly ny fampidinana fitantarana ny fampidinana ny fanahy masina. Ny filazana ny amin'ny nampiakaran'i Jesoa ho any an-danitra dia tsy tazana ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu, somary miafina ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona satria ny Jaona toko 20 andiny ny 7 misy fanompiana manao hoe miakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Ao amin'ny filazantsara araka ny Marka manandrify antsika eto dia voalaza mazava fa nampiakarina ho any an-danitra i Jesoa ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny filazantsara araka ny Luka dia manambara manao hoe ary raha mbola nitsodrano azy izy Jesoa no lazainy eo dia nisaraka taminy ka nampiakarina ho any an-danitra. Mbola manamafy izany i Luka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:7 ary rehefa nilazany Jesoa dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy tsy hita ny masony intsony izy. Ireo andinin-tsoratra masina vitsy kely ireo efatra raha nanaraka isika no milaza sy mitantara ny amin'ny trangany nampiakarana an'i Jesoa ho any an-danitra. Ary dia izany ve riavana mahatonga antsika somary vitsivitsy tonga mivavaka rehefa andro niakarana fa betsaka rehefa krismasy na Paska na Pentekosta tsy tsinjotsika kristianina izany andinin-tsoratra masina milaza ny nampiakarana an'i Jesoa ary tonga hamavantsika ny fankalazana an'Andriamanitra raha mahatsiaro ny andro nampiakarana an'i Jesoa isika. Tsarovy anefa fa tsy nidina ny fanahy masina ary tsy teraka sy ny tombo ny fiangonana raha tsy niakatra ho any an-danitra i Jesoa Kristy. Ao amin'izao andininy izao Marka toko 9:7 dia zavatra anankiroa no isariana ny fo sy ny saina ary ny fanahintsika. Voalohany ny filazana hoe
nampiakarina ho an'ny an-danitra i Jesosy, ary ny faharoa dia ny fanambarana hoe nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy. Nampiakarina ho an'ny an-danitra i Jesosy. Ny filazana hoe nampiakarina ho an'ny an-danitra i Jesosy dia ahitana hetsika hoe nesorina hiala izy dia tontany, noraisina ary nentina dia nakarina. Nesorina izy, noraisina ary nentina dia nakarina. Raona no nitondra azy. Tena hoe nikenakenaina mihitsy izy zany. Tsy fitaovam-pitaterana nabakabaka, fiaramanidina, na izay mbola kasaina orina eto amin'ny tany sy ny firenena nitondrana azy, fa nikenakenaina izy ka raona no nitondrana azy, nampiakarana azy ho any an-danitra. Tsy nalaina ankeriny koa i Jesosy, tsy natao takalon'aina izy, fa nalain'ny tompony, nalain'Andriamanitra ray, nesorina hiala teto amin'ity tany ity rehefa avy nitsangana tamin'ny maty ary nakarina ho any an-danitra. Fanekempontsika dia manao hoe niakatra ho any an-danitra, fa ny soratra masina na ny marika na ny lioka na ny asan'ny apôstôly dia samy manambara hoe nampiakarina izy. Izany hoe niara ny fampiakarana izy fa tsy niakatra ho azy. Inona ary ny hevitra zany? Nampiakarina ho any an-danitra. Nampiakarina ho amin'ny toerana ambony, ho amin'ny lanitra misy fiamboniana, voninahitra be tsy airefesina. Raha miteny hoe lanitra tsika na miandrandraka mijery eny an-tokotany, dia hiteny ianao hoe ry ny faravodilanitra, fa tonga eny amin'ny faravodilanitra ianao dia mahita eny indray faravodilanitra hafa indray. Ilay voninahitra tsy azo refesina, ilay fiamboniana tsy azo ferana. Ny hevitra ny hoe nakarina ho any an-danitra izy. Fa mbola hevitra zany koa ny hoe fahefana tsy refesina, fahefana tsy azo ferina. Fa mbola hevitra zany koa ao amin'ny lanitra ny toeran'ny voavonjy rahatra izay. Raha mijerytsika hoe lanitra na mitenysika hoe lanitra dia mamaritra fanantenana tsy voafetra zany. Raha mijery ny lanitra ianao dia tena hitanao mihitsy ny dadasika ny lanitra, tsy voafetra ny lanitra. Ary raha miandrandra ianao ilay toerana rahatra izay isin'ny voavonjy, fanantenana zany. Ny lanitra dia toerana tsy hoe misy ny voninahitra tsy voafetra na tsy voarefy ihany, na misy ny fahefana tsy ianao toerana, fa misy fanantenana tsy ianao fefena na ferana koa. Nampiakarina ho any an-danitra, any amin'izany toerany voninahitra sy ny fahefana, ary ny fanantenana tsy mety lan'izany Andriamanitra. Nampiakarina ao amin'ny toeran'ny fahasoavana koa Andriamanitra. Ao amin'ny Malaki 3:7 dia misy filazana hoe rehefa manao ny 10 ianareo dia ho voako ny varavaran'ny lanitra, androtsahako fitahiana ho anareo. Ny lanitra dia toeran'ny fahasoavana, tsy hain'ny vavatononona, tsy hainao isaina, tsy hainao lazaina. Nampiakarina ho any amin'izany toerana izany i Jesosy. Toeran'ny voninahitra tsy voafetra, toeran'ny fahefana tsy haiferana, toeran'ny fanantenana tsy azonao refesina, toeran'ny fahasoavana tsy hainao tany isaina. Izany no toerana nampiakarana an Jesosy. Tsy hoe lanitra manga na lanitra fotsy na lanitra mainty, tany korana, tsia, fa milaza indrindra zany hevim-panahy izany. Voninahitra, fahefana, fanantenana ary fahasoavana. Niverina ho any amin'ny voninahy i Jesosy, izany no tsarovantsika amin'izao andro nampiakarana azy zao. Manana ny fahefana i Jesosy, loharan'ny-panantenana sy loharan'ny fahasoavana i Jesosy. Ry havana malala, indraindray everitsika fa ny Jesosy ivavahantsika dia Jesosy ny tany, ny varoarotsaka, ny fahasalamana, izay mba hatretrika sy asambatra eto amin'ity tany ity, ny arena, ny voninahitra. Fa Jesosy ny tany.
Jesosy tsy jesoan'ny avandra, Jesosy tsy jesoan'ny fahasalamana, Jesosy tsy jesoan'ny fahazahoana zaza mba hiteraka. Tsia ny mpanompo sampy dia nijanona eo ny Andriamanitra ivavahany, fa ho antsika mivavaka ao amin'i Jesosy, ilay teraka maty nitsangana tamin'ny maty niakatra ho any an-danitra ny Jesosy antsika dia Jesosy izay mahasana ny fiainantsika amin'ny vonainy tsy voafetra, amin'ny fahefany, amin'ny fanantenana, amin'ny fahasoavana tsy azonao ferana. Jesosy ivavahantsika dia Jesosy ny fanantenana midadasika. Jesosy tsy mametraka anao anatin'ny fahakiviana, Jesosy tsy mametraka anao amin'ny fahafambaraka satria Jesosy be voninahitra, Jesosy tsy mametraka anao amin'izay takatry ny sainao fa ny hevitra ambonin'izay heverinao. Jesosy tena loharano ny fahasoavana. Ianao ve hahalany ny fahasoavany lanitra? Tsy azonao tonono ny vavy zany, tsy azon'ny vavanao tononony zany, tsy hitanao tany saina zany. Fa izay ny hevitry ny hoe nampakarina ho any an-danitra i Jesosy any amin'izany toerana ny fahefana, ny fanantenana, ny fahasoavana tsy voafetra izany. Manana ny sikariavana, manana n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy satria hay ny voninahiny, ny fahefany, ny fanantenana, ny fahasoavana dia tsy azo ferana ho aminy. Avaozy indray ny finoanao amin'izao andro ahatsiarovana nampiakarana azy ho any an-danitra izao. Avaozy ny finoanao ka ekeo fa manana fahefana loharano ny fahasoavana sy fanantenana tokoa i Jesosy. Ny faharoa, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ny filazana dia ny hoe nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Nampiakarina fa nipetraka, izany hoe naka ny toerany amin'ny aimpony kosa i Jesosy. Tsy hoe nibataina avy eto an-tany izy dia eo ianao mipetraka eo, tsia, fa rehefa tonga tao an-danitra izy dia naka ny toerany. Ilazana hoe naka ny andraikiny izy. Toerana tsy hoe petrapetrahana fotsiny na seza tadiavina, tsia, fa ny toerana dia andraikitra. Naka sy nandray ny andraikiny izy, tsy mipetra-potsiny fa nanohy ny asa-pamonjena izay efa nitanterahany tetỳ an-tany. Telo no voafaritra amin'izany andraikitry Jesosy izany eo amin'ny ankavanan'Andriamanitra. Ny voalohany, manao ny andraikitry ny mpisorona be izy. Ao amin'ny Romanina 9:7-13 dia misy fampaherezana antsika pino manao hoe iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Kristy Jesosy no efa maty ary nitsangana tamin'ny maty, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Izay ilay asan'ny mpisorona be, mifona ho antsika. Raha mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra i Jesosy dia mifona ho asy ho anao izy. Firy sika mihoatra ny 100 dia manipitsipika zany Jesosy hoe ranona numéro 1 ao amin'ny katekomenina ho raisina, zao no nataony tamin'izao, ranona zao, ranona mpandray fanasan'ny tompo, ranona ray aman-dreny ny katekomenina, voatsipitsipika eo daholo. Dia faleriny devoly io fahitan'i Jesosy mijery avy any ambony, tsy fahatanterahany reto olona ho raisina, ny fianakaviana, ny olona nasaina, ny fiangonana manontolo. Fa ao anatin'izany i Jesosy dia mifona ho antsika. Fahotana firy raha tsy ny antsika ireo ihany, hafa ny Atsiambatomena, ny Amboasarikely, ny Atsiambaton'ny Lita, no hifonan'i Jesosy anatanterahany ny asan'ny fisoronana, mpisorona be. Dia tsy haiko ve ianao, zany ilay Jesosy atononao, zany ilay Jesosy mandray anao iomby databatra aminy, zany ilay Jesosy mifona ho anao, mampiantrano anao aty an-tranony. Andraikitra eo ankavanan'Andriamanitra ny mpisorona, fisoronana ataon'i Jesosy. Mpisorona be ny fiangonan'i Jesosy ka mifona ho asy ho anao. Fa ny andraikitra faharoa, mpaminany Jesosy manoro sy mitarika. Ny Efesana 4:4 izay nivakiana tamintsika teo ry havana
dia misy filazana manao hoe raha niakatra ho amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka manome fanomezana ho an'ny olona. Raha niakatra ho amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ary manome fanomezana ho an'ny olona. Asa faminaniana no ataony Jesosy eo an-kavanan'Andriamanitra, mitondra olona, mitarika olona ary manome fanomezana. Raha vakitsika hatrany amin'ny 9:12 ny Efesianina 4:4 dia misy filazana andreo karazana fanomezana omeny Jesosy ny fiangonana, itarian'ny fiangonana mba hitombo hatrany, mba hanompo an'Andriamanitra. Asany mpaminany no ataony Jesosy eo an-kavanan'Andriamanitra. Hitari-dalana anao izy, hanoranao no mety izy, hanome fanomezana, ahafanao manompo an'Andriamanitra izy. Fa ny andraikitra fahatelo, mpanjaka izy. Izy eo an-kavanan'Andriamanitra io dia tena miara manamboninahitra amin'Andriamanitra ary tompon'ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra. Mampanaiky ny zavatra rehetra izy. Marika 2:12 izay anjara perikopantsika tamin'ny alahady dia misy filazana hoe mipetra eo an-tanako ankavanana mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Petra eo an-tanako ankavanana mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Jesosy ry havana dia tsy mipetrapetraka na makamaka aina na hiteny hoe izay ifanarahanareo sy Andriamanitra vazaha aloha izao efa eto ankavanana, miara-mana amboninahitra aminy, nahazo devant eo ankavanana. Tsia, fa Andriamanitra dia mbola tena miasa ao amin'i Jesosy Kristy mipetraka eo ankavanana. Jesosy Kristy dia tena mbola manohy ny asa mpamonjena ho asa ho anao, mifona, mitari-dalana sy manoro ary miaro amin'ny mahampanjaka sy mampandroso antsika. Manohy ny asa mpamonjena tokoa i Jesosy. Raha mety ianao anatona azy, tena anatona azy marina tokoa amin'ity andro ahatsiarovana nampiakarana azy ho any an-danitra ity, dia tsarovy fa mifona ho anao izy zao ankehitriny izao, mba ahaizanao misitraka, ahazonao misitraka famelan-keloka, hiavaozanao amin'ny lafiny rehetra. Raha mety ianao hanatona azy, ho tariany, dia hanolo-kevitra anao ny amin'ny lalana ho avy izy, hitarika anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinana izy, ahatonga anao ho ao amin'ny mandrakizay. Raha mety ianao hanjakany amin'izao ora sy fotoana izao, dia hiaro sy hampandroso anao izy amin'ny mampanjaka azy. Anio mahatsiaro ny nampiakaran'i Jesosy ho any an-danitra isika ry havana, ny lanitra toeram-boninahitra sy fahefana, fahasoavana sy fanantenana tsy azo ferana. Veloma indray ny fanantenanao an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, matoky fahaloharanin'ny fahasoavana izy. Mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy, manatona azy fa hifona ho anao i Jesosy. Maneke ho tariany mba ho tonga amin'ny tanjona tian'Andriamanitra ahatongavantsika isika dia ny mandrakizay, ary meteza ho arovany sy androso hatrany amin'ny fanoratena masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.